Naona daholo indray tsika rehetra any tokantrano any amin'izao arivariva mahafinaritra izao. Ny Madimaso indray no mitsidika antsika amin'izao fotoan'izao le fandarana anankiray ahafahanao maneho hevitra momba ny trangam-piarahamonina misy eto Madagasikara. Izany hoe n'aiza faritra misy anao eto Madagasikara dia afaka mandray anjara ianao amin'ny famaliana fanontaniana izay apetraka eo amin'ny page Facebook ny Madimaso isan-kerinandro. Ny fandraisanao anjara dia afaka ataonao amin'ny alalan'ny commentaire na sary na vidéo. Ny lohahevitra vitsika tamin'ity herinandro ity dia momba ny fialantsasatra. Raha ohatra ka jerentsika kely ny tarimarika dia ray sy telonjato tsika no nandray anjara. Ao anatin'izay 450 nandefa vidéo. Raha ohatra ka 720 tsika no nandefa commentaire. Ny j'aime kosa dia tafakatra ray sy 540 be zao. Raha jerena indray ny laharana dia Tananarivo indray amin'ny tana laharana voalohany. Manaraka azy eo Fianaratsoa, avy eo Tolehatra ary ny farany dia Toamasina. Ndao jerentsika ny vidéo nalefanareo taty aminay. Handeha vakansy ve ianao sa tsia? Raha eny, hanofa trano ve sa hotely sa ho any amin'ny havana? Raha tsia, inona no antony? Ie, ny amin'ny fianakaviana. Ie, any amin'ny havana. Ie, manofa trano. Ny amin'ny havana. Ie, any amin'ny havana. Ie, petsaka amin'ny bebeanay. Petsaka amin'ny havana. Ie, 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 Ie, petsaka amin'ny havana. Ie, petsaka amin'ny havana. Ie, manu, petsaka amin'ny havana. Ie, petsaka amin'ny havana. Eritreretinao vakansy an'iny zany zay mantsy mba misy zokinay zany. Mba fako fianakaviana mba mihaona sika mba handray ihaonana koa mantsy io. Ie, andeha hanao mety andeha hanao vakansy zay amin'ity. Io aloha hoe hanova trano satria tsisy havana mipetraka ny an'ilay toerana. Ie, andeha hanao vakansy sy ny olona miaraka amiko a. Hanofa trano zay na hanofa hotely koa. Tsy afaka tsy manam-bola. Ie, any amin'ny havana. Ohatrany tsy handeha. Mandray tsy fisim-bola hainjana le fiainana. Tena ohatrany tsy afaka zonja kosa irana biran'ny fiainana. Andeha mihitsy sika zao ka. Hanofa hotely. Tena tsy afaka mihitsy sika izao amin'ity problème mbola biasa be. Ie, misy fanipetsarana. Ohatra mety handeha raha le amin'ilay toerana misy havana aloha mety mety eo amin'ny havana fa raha ohatra ny any amin'ilay tsisy havana tsy maintsy hoe any amin'ny hotely zany ohatrany hanofa trano. Tsy handeha andeha fandriam-pahalemana ohatran'ny efa mamay be aty amintsika dia tsy handeha. Hanao vakansy zaho manta amin'ny papa sy mama zany. Tsy hanao, tsisy vola. Hanao, ivantana mandaty. Tsy hanao. Tsy te hanao. Hanao. Hanao vakansy. Tsy manofa trano fa misy olona ivantana. Hanao vakansy raha hanofa trano. Ka hanao vakansy, hamantana mandaty. Tsy hanao vakansy zany atao avao. Problème resaka lamonay aloha sy andehanako hanao vakansy. Zao andeha hanao vakansy. Zao mipetraka amin'izao. Liara aloha. Sahirana tsy amin'izao ka vady aman-janaka surtout fiainana zao kirizy. Asa tsy hita mihily aby asa rehetra. Tsy andeha hanao vakansy aho, miasa aho. Tsy hanao aloha. Mety sahirana amin'ny frais andehanana hanao vakansy fa voatery mijano. Andeha hanao vakansy zao ka amin'ny fianakaviana. Tsisy vola. Petraka amin'ny hafa. Hanao vakansy aty Tiliara za. Andeha hanofa trano. Hanao amin'ny havana na hotely. Andeha hanao vakansy indrindra tompoko. Ohatrohatry ny amin'ny hotely Eny tompoko tena andeha mihitsy. Andeha mihavana ka, andeha mandry fianakaviana. Mbola tsy mieritreritra ny handeha madama. Tsy afaka andeha vakansy miasa dia tsy afaka mandeha mihitsy. Tsy afaka manao vakansy aloha amin'ity taona 2017. Noho ny antony moa zany noho ny asa dia tsy afaka mandeha mihitsy. Ie, andeha hanao vakansy mihitsy aho ka tonga dia vatana amin'ny hotely. Aty, vola mianatra zany. Ie, amin'ny havana. Ie, hamantana ny havana. Tsy handeha. Satria miasa. Ie, manofa trano. Tsy afaka manao vakansy satria mbola mianatra. Ento amin'ny hotely. Tsy manafrère. Tsy handeha aloha. Mitsika mbola mianatra zany dia mba afaka manao recherche tsara amin'ny compilation. Ie, petraka amin'ny fianakaviana. Tsisy vola. Mbola tsy fantatra angambany. Mbola tsy manam-bola anaovana frais. Tsy afaka manao vakansy, mbola mianatra foana. Tsy handeha manafrère zay. Ohatrany tsy handeha mianatra foana.
dia aloha fa miandro fotoana kely kosa eny amin'ny namana aloha namana na havana. Mbola tsy tena tapaka fa ny fikasana efa mbo ao ihany fa miankina amin'ny zavatra vitsivitsy na tanterahana tsy hatanterahana. Mbola tsy fantatra aloha hatramin'izao. Ohatrany tsy andre zay amin'ity taona ity fa arakaraka ihany mianatra foana. Hatramin'izao aloha mbola tsisy eritreritra, mbola arakaraky ny ampelantanana. Mbola mieritreritra fa mbola tsy hoe handeha sa tsy handeha miankina sosy. Ie, anao ka mipetraka amin'ny havana hividy mo? Petraka amin'ny havana. Ie, petraka amin'ny havana. Ie, petraka amin'ny havana. Maharitra hafiriana ny vakansy. Herinandro ihany zany no fikasana hoe mety vita. Eo amin'ny herinandro ihany, tsy mihoatra an'izay. Tapa-bolana eo fa raha elany na herinandro. Eo amin'ny tapa-bolana eo. Une semaine angambana dia herinandro. 12 andro ngambana tonon'izay. Kamba eo amin'ny tapa-bolana eo. Eo amin'ny 10 andro tapa-bolana eo foana ny vakansy anay matetika. 10 hatramin'ny 12 andro. Arakaraka ny tomanana. Mety tapatapa-bolana 10 andro herinandro. 2 volana. Ray volana. 2 vola zany, 2 vola tiako hanova vakansy. 5 andro. 5 andro. 9 andro. 2 vola, mety 2 volana. Mety vola iraiky raha amin'ny toerana hanaovako vakansy. 2 vola. Ray volana eo. Ray volana eo. Ray volana. Eo amin'ny 15 jours eo. Eo amin'ny ray volana eo. Eo amin'ny ray volana eo ngamba. 3 mois. Maharitra 3 volana eo. Maharitra 2 mois. 3 andro raha betsaka fa tsy afaka mifanapaka fa mbola maso. 3 mois amin'ity. Maharitra 9 andro. 2 mois. eo amin'ny herinandro. 2 mois eo. 2 mois. Eo 2 mois eo. 2 mois eo ngambany. Ray volana farafahabetsany. Aiza ny toerana tianao indrindra hanaovana vakansy? Majunga. Full point. Ane Majunga. Ane Ndzuzube. Soavina Andriny. Ane Teko. Ane Tamatavy. Romasina. Ane Matsanga. Teko. Ane Matsanga. Ane Tamatavy. Hoe any Tamatavy zao ny retina hoe hanaovana vakansy dia any mantsy mamisy zokinay zany. Anosy be zao mbola tsy nalehanay. Dia any zay no mieritreretra hoe handeha. Sainte Marie zao no tena hoe tianay andehanana. Ane Majunga. Ane full point ohatra. Any Majunga. Tena tiako aloha any anosy be any raha amin'izao. Any Tamatavy. Raha ny tena tiana aloha dia Sainte Marie amin'ny Majunga. Zaza manokana zao dia any Sainte Marie na any Ndzuzube. Majunga mandeha Morondava. Ohatra hoe Fianarantsoa. Tamatavy. Amazanga. Tamatavy. Fort Dauphin. Amazanga. Amorondava. Fort Dauphin. Antiliara. Amboasary. Amboasary Atsimo. Fort Dauphin. Elakakamo. Tsy miala ny tiliara aloha zao fa Mangily, Nakao, re avao ty tiako satria fa zatsy anay zany dia plage io dia re avao ty tiako. Any Antananarivo kay tena mamiramira ndavany saiko. Any Madiorano. Any Majunga. Any Morondava zao ny tena tiako hanaovana vakansy. Jardin de la Mer. Momasoa. Sistany. Tamatavy. Raha ny tena tiako zao dia mandeha hany velany mihitsy any Paris. Majunga. Ohatra any ambanivohitra any zany no tsara. Anosy be a. Majunga ohatra ny mba mahafinaritra anay. Majunga. Any Tomasy. Any Majunga. Majunga. Any Morondava. Any Toliara. Tapany avaratra iny. Andranomafana. Any Manakara. Any Majunga. Ohatra hoe Majunga nany amin'ny fatratsy mahatinanana ny any Toliara fa reny ataontsika foana rehefa fotoana matety azy. Any Manakara. Majunga. Any amin'ny Tray Tomasina. Ohatra hoe any Majunga ohatra. Majunga na Anosy be. Inona ny fahatsiarovana tena manamarika anao tamin'ny fialantsasatra?
mahita tanàna dia mijery ranomasina. Le mijery ranomasina dia milalao rano, dia maka rivotra mba miovaova kely zany. Nahita ranomasina sy milomano. Milomano? Milalao ranomasina. Mijery tanàna. Milalao ranomasina. Milalao ranomasina. Milalao rano. Mijery tanàna. Milomano. Mijery tanàna. Milalao ranomasina. Maka rivotra ranomasina. Milalao ranomasina. Milalao ranomasina. Miara milalao nety milomano. Milalao ranomasina. Maka rivotra ranomasina. Tamin'ny fahazazana zany zao tadidiko hoe manao vakansy zany tena mahazo azy ena mihitsy anao verina avana. Eny nafinaritra daholo fa ny ambiance zany tena nitondra an'izy dia nafinaritra. Mba magnaro raha sy mba libre, mba vakansy, mba magnaro raha sy miaraka amin'ny fianakaviana, miaraka amin'ny namana, mba mitsangatsanga, mandeha Libanon egny sy ny tariny zany. Mba mahita baobab, mahita riaka, mizaha tany, mahitahita biby maro, mahita riaka, mianatra, Sangatsangana. ny tanàna. Vola, misy vola. Taloha zao nanao vakansy tany Avatomanja. Tena hitanao mivoatsy zany tena satria mba miaina rivotsy vaovao zany. Dia eo le tena hitan-tena hoe sambatra mihitsy ny manao vakansy. Zay zany tena hitako. Fahatsiarovana tadidiko ny plage magnifique dia zay. Le fialam-boly zany maro tena nahatsiarovako sady eo koa ny fiarana tamin'le olo tiny. Miaraka tamin'ny mamako bebe. Nanamarika natany fialantsasatra ataoko zao faly efa miaraka an'nikizy. Nakalaka sary, mano, napitsa kely tany. Nitsangatsangana tany trano ty. Ohatrany tsy napoiziko tampoka aloha tamin'ny safara amin'ny tany Ajanga. Ohatrany nisy tonga dia ohatrany nisy olona tampoka niaraka taminay nefa za nandeha irery. Zay fotsiny dia ohatrany tsara izy. Dia miaraka amin'ny famille dia vandehandeha eny amin'ny plage. Ia, tany Morondava tamin'ny herintaona, tafarantaona tany Morondava angamba nihitako hoe nafinaritra fahatsiarovana zany ny toerana mipetrahana tamin'izay fotoana izay tena tsara. Tany amin'ny Raha hotely any nafinaritra be tany, misy piscine, misy rehetrarehetra ny hanina mihitsy. Kilalao mandeha sambo e. Tamin'izany fotoana zany tany Manakara dia sambako mba nahita ranomasina. Entin'ny fianakaviana mijerijery tanàna. Dia miara manao baolina, le manao baolina amin'ilay ankizy namana eny an-tanàna. Fiarana tamin'ny fianakaviana angamba zava-dehibe ta vakansy daholo. Mandeha amin'ny plage dia mikôtikôty tsipa rehefa hariva dia miaraka mirevirevy amin'ny bandekama dia zay. Mahafinaritra be dia miasa tany, mianatra ny zavatra rehetrarehetra izay iainan'ny tontolo any ambanivohitra. Izay mahafinaritra nanamarika an'Andrindra. Nahazo namana. Milalao ranomasina dia milalao volley amin'ny plage. Nahitako andiam-balala voalohany dia le misabotra ny ranomasina voalohany indrindra satria aty ampovoantany izay dia mba mahita ranomasina dia fihinanana sakafo mbola tsy dia fahita aty ampovoantany koa. Milalao baolina. Nahazo ambiance be ka? Mijery paysage. Filalaovana ranomasina. Ambiance niaraka tamin'ny namana sy ny akama rehetra zany. Fiarahana mandeha sangatsanga raha namana. Mahita ranomasina. Mahita olon-tena. Nakahita amin'ny namana mpiara-mianaka mpanao vakansy avy any ivelany dia mahita ny fianakaviana rehetrarehetra ihany koa dia mifafafita. Fanaovana asa dia mety vokatra. Mihitsy mianao manga, mihinan-kotrana. Voalohany aloha plage dia faharoa je me sens à l'aise ankoatran'ny hoe rehefa hoe miala amin'ilay toerana mahazatra dia à l'aise be tsy mahazo rivotra vaovao, miaraka amin'ny namana vaovao. Ny loha hevitra antsika amin'ny herinandro manaraka dia efa hitantsika eo amin'ny page Facebook ny Mahadomasa Sahady. Raha ohatra ka handray anjara ianao dia afaka ataonao amin'ny alalan'ny commentaire na sary na vidéo. Raha manana olana indray ianao amin'izay famaliana amin'ny fanontaniana izay dia afaka mametraka fanontaniana ao amin'ny page Facebook ny Mahadomasa ianao na koa mandefa mivaly teninao amin'ny mahadomasatv@gmail.com. Misy olona mamaly anao foana isanandro. Isan-kerinandro eto amin'ny Mahadomasa, miteny ianao, miteny tsika. Bon vacances daholo.